mialatsara sika jiaby. Akolo anandy, akolo sa, akolo iaby, akolo lie. Salama tompoko. Mbola ny avanareo lasafitran atrany no miaraka aminareo hamakafaka ny vaovao nisongadina mandritra ny 4 ola teto Madagasikara. Androany dia momba ilay resaka kokaina tamin'ny Osbe no iverenantsika indray, izay nahitana olona ambony maro voalohany indrindra mitena nanaitra ny maro dia ny komandan'ny gendarmerie izay lehibe ambony fondro-tafika gendarmerie tany atoerana itsy no voalohany nanodina ilay kokaina sy atodon'ny kotsika izy iny. Ny fanontaniana mipetraka dia izao, ve ny karama manamboninahitra ambony tony-larana misy ity anamboninahitra ity dia tena tsy mahavilla intsony eto Madagasikara, no dia tsy maintsy mitady fomba ambadika foana fanaovana biziny ny mahalarana ambony ao amin'ny gendarmerie, raha tsy ny manararaotra fahefana dia manaotokotina ny zavatra sarima teny amin'ny mpangalatra. Tsy zareo rehetra nefa, jereo kolonely fanevany amin'ny faritsy Menabe iny dia nahitanao miasa sy manday andraiky fa ity tanin'ny Osbe ity fa nahita ireto kokaina ireto hoe odolana dia efa nandeha tao an-dohany sy ireo nilay tsy kombakomba taminy no mitady hoe raha vadika vola ireto ka azahoana vola be ao odolana tokoa ho lasa lavenina ve. Miantso ny vola no naherika dia nahodiny zala ilay kokaina ho alefa odolana mba ho havadika ho vola ho sifra ho iny tanora ankehitriny. Sa tehaka nefa nitetika ka zao very fiadianana izao, very asa, very voninahitra satria dia lasa nidiada niaraka amin'ny blokada lava, ramono olona, mpangalatra gaigila, pakankelmy, mpanolana sy ny sisa ity manamboninahitra ambony ity. Na ny vady sy ny zamaka aza lasa menatra amin'ny tany mamonina noho ity fitiavam-bola sy ny fitiavana tiana-karena tapoka ity sy ny fanaovana bizina amin'ny zavatra rehetra ity. Hatrizay moa dia tsy naseho sy nambara mihitsy ny endrik'ireo olona nahavanona sy nanao ity fanodinana zava-mahadomelina tamin'ny Osbe ity. Izao anefa dia efa nisy nampiseho teny amin'ny zotra sosialy ny endrik'ireo voalohany tamin'ity raharaha ity. Inona moa no antony tsy ampisehoana azy ireny? Matoizina le fenapona dia efa misy profasy vaisitana sy mafondrana milohana azy. Rehefa ilay mpangalatra kely madinika nefa no voasambotra, io ihany dia efa mivoateny amin'ny zotra sosialy ny sariny sy ny mombamomba azy rehetra. Aleo mba hitovy ny zony rehetra. Ny vaovao farany mikasika ity raharaha ity dia nanambara ilay komanda teo alohan'ny gendarmerie nasionalin'ny Osbe izay midiaja ankehitriny ity Andriamatola Sidamaty Zakaria fa anao ampamoaka goavana izy satria mbola maro be ny olona mirihary malalaka tsy voatohitohany kanefa niraitsy kombakomba taminy amin'iny raha iny ka ho ampokany sy ho avokany amin'ireo mpanadiady milisitsy ireo olona niaraka tamin'izany. Izany hoe ho ambarany ho fantatry ny be sy ny maro hoe iza daholo no lohandohan'ny tsona miketsika iny raha kokaina iny satria tsy mety aminy moa ny hoe izy sy olombitsy fotsiny no mibaby eloka. Arak'izany dia vonina ho alaibafa sy atao fanadihadiana vaovao indray izy hanomezany anaran'ireo olona hafa mbola mirihary sy malalaka. Efa hita niparitaka any ohatra ny anaran'ny Ramatoa Bolansia, Monsieur Ritchie, Ramatoa Olivia Mitsinjolita sy Andriamatoa Goanao Zala izay originaire de Dar es Salaam. Izy ireo dia voalaza fa mbola manao ny asany manaparitaka ity zava-mahadomelina mahery ity ao Osbe. Tsisy tahotra, misy mpiaro. Tsy vitan'izay fa namoaka révélation ihany koa izy momba ny zodahany izay lehibehan'ny fondrabe teo aloha tao Osbe, Andriamatoa Derson. Izy ity moa dia naantony direktera regionaly ny fondra any atoerana no izy miaro any Ramatoa Melda izay olona voafondra ao amin'ny fondran'ny Osbe Elville. Tsy nitsarotsatra eo anefa izany ampamoaka izany fa nambarany Andriamatoa komanda ihany koa mpanotary vola 60 millions FMZ tamin'ny olona manana voafondra izy ity. Izany vola izany dia hoe hanafahana ny havan'ireo vola lazaina fa omena ireo olona amoniny sy ny procureur any atoerana Andriamatoa Donasier sy ny lehibehan'ny tribunaly Andriamatoa Zino. Maro arak'izany ho voasariny zato ato amin'ity raharaha kokaina ity satria raha mitombona ity fanambalana ity dia ny sistema any atoerana na ny rafi-pandrakana izay najoro any atoerana isolo mitondra azy any dia loha avokoa ka tsara esolona amin'ny toerana daholo hamanimba ny fiarahamonina sy mambotsy ny vahoaka. Ho hita eo moa ny fanapahan-kevitsy ny PAK amin'ny fanohizana fanadihadiana amin'ity raharaha ity. Raha iso zava-misy izao dia mbola tsy mikatona ity raharaha ity ary mbola maro ny zavatra hitsikafony. Ho hitantsika mpanala-baovao ety ihany ny toerana. Ny tena kosa mametsa-belo maventiventy indray. Veloma tompoko.